fa tonga de dinganiko aty arena lany le olona nytoananareo aiza hoaiza ny zarandraikitrareo mpanakanto rehefa orenan'izay indrindrindrindra ho an'ny fitenenana an'le olona raha toka misy ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy eto amin'ny firenena ohatrany hoe minimanampy-maso zany ny mpanakanto manoloana ny zavatra hita fa tsy mandeha firenena zany hoe nijanona ho propagande fotsiny le izy ka tsy nitoy ny anjara briky sy anjarandraikitra iny safidy iny fa le toy lizy aty arena rehefa aveo hoe raha misy zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy eto amin'ny firenena satria rahantsika malala be deabe ny zavatra tsy mandeha aiza hoaiza ny anjarandraikitry ny mpanakanto hiteny ilaza nyreny zavatra misy ireny fa indraindray mahay mampandany ny mpanakanto fa rehefa tonga eo amin'ny toerana le olona de tsy azo ianterana tsony hilaza ny maharary hilaza ny tsy zakany vahoaka ya izy io mo natsoaka tambavanao teo hoe karama nenay misy tokoa ny mpanakanto mikarama rehefa mihira mikarama raha iresaka politika sika hoe amin'ny propagandy ao ny mikarama fotsiny fa ao koa ny miombon-kevitra oka ho tenenina zany raha zay tenenao zany de tokony tsy nampanantena zany mpitantana hoe hitondra herinaratra 400 mégawatt ho an'ity raha zay zavatra tenenao zay tokony tsy niteny an'izay tokony tsy nampanantena an'izay satria namany mampanantena tsy misy any satria tsy tomponanto ka tsy mahefa tsy havita anao an'le efa somary mivoana mono juste le herinaratra fotsiny herinaratra fotsiny zay resantsika zay isika tompony ary ny magnano politika ratsy aza fidina tsony na aongano zay aloha tegna mankasitraka aloha hoe anareo solom-bavambahoaka ny Madagasikara dia nitsangana ho an'ny rariny le izy zany na pomba fitondragna na mpanoty fitondragna anareo jiaby mahay ny adidy tsy andry fankasitagna avy amiko fa ravoravo zay mpanakanto tsy hodrano amienay anareo ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara lehilahy jiaby tsy ho fatila ary ny vehivavy afana mandrakizay fa tsy angatsiaka nava iny isika iresaka momba ny kolotsaina maninona moa ny resahana ny kolotsaina satria ny kolotsaina araky ny fandraisahana teto foana de ny kolotsaina de tahaka ny fanahin'ny olona rehefa ny olona ny tsy manam-panahy de isika hoe fotsy fanahy very fanahy tsy mandeha araky ny tokony izy rehefa ny firenena koa tsy manana kolotsaina ka very an'izay kolotsaina zay na tsy manana an'izay kolotsaina zay de tsy manana ny ireariana amin'ny maha izy ny tena ary indrindrindrindra sahirana amin'ny fampandrosoana sy ny fitantanana ny firenena ny maha izy ny vahoaka mifamatotra moa zany io na ny tany na ny teny na ny tena de tafiditra anatin'izay hitana fifangarona fifamenona ihany koa satria misy zavatra maro eto amin'ny firenena resaka kolotsaina tsy ny eto anivotany ihany matetika masy de anivotany foana nyresahana fa ny kolotsaina mandeha Madagasikara misy endry kolotsaina maromaro ary tsy hoe mozika ihany koa reo amizay hoe kolotsaina fa misy zavatra be deabe vao resaka teto ohatra nisy fotoana ny sakafo anisan'ny kolotsaina tafiditra anatin'izany ohatra ny mety ho fitafy tafiditra anatin'izany no mety ho zavatra hafa zay mamaritra ny maha izy ny fiarahamonina anankiray nisy nanao fanamarena tena zay raha nga tena maniry mba hiditra mivantana de isy ny fidirana mivantana rehefa aveo omenanareo laharana omenanareo ihany koa ny toromarika ho an'izay fa azo atao aloha nazany zany ny mandefa taria na commentaire ao amin'ny pejiny Kolo TVFM pejiny Facebook Kolo TVFM ho an'ny fanontaniana satria efa misy an'ilay fanelezana nataonay tamin'ny omaly ny amin'ny fampahafantarana fa ho avy eto izoky be jaojoby Euseb ny resaka ao ny loha hevitra zany alohan'ny idirantsika amin'ny votoantana de ho ampahafantarana antsika hoe ny votoantany resaka eto de makasika ny resaka hoe aiza ho aiza ataontsika hoe inona no fiatraikany fampironan-tsaina avy amin'ny mpanakanto eo amin'ny fiarahamonina averiko indray inona ny fiatraikany fampironan-tsaina avy amin'ny mpanakanto eo amin'ny fiarahamonina ty moa raha atao teny frantsay nga mety hoe mahay teny frantsay mety mahazoazo kokoa le izy hoe quel est l'impact de l'influence des artistes sur la société zany hoe misy fampironan-tsaina zany ataontsika hoe adika teny malalaka hoe influence misy influence inona ny fiatraikan'le influence ataon'ny mpanakanto amin'ny fiarahamonina satria be deabe ny zavatra hitantsika ao anatin'ny fiarahamonina na hatramin'ny dokam-barotra aza de tsona mpanakanto misy antony zany fa maninona tsy olona hafa ny nasainanao azy fa
mpanakanto nasaina hira n'ilay dokam-barotra maninona rehefa tonga fampielezan-kevitra de atsona ny mpanakanto anao fampisehoana sy anao hira manentana ny fampielezan-kevitra ary eny fa nahatramin'ny fiainam-pirenena azy de tsy fantatsika hoe ilaina ny mpanakanto ny hira-pirenena fotsiny zao ohatra matona atao hoe hira-pirenena misy mpanakanto ambadika zany hira-pirenena enti-manentana enti-mampirona ny saim-bahoaka ka mamelombelona ohatra ny fitiavan-tanindrazana entina ihany koa manentana be de be ny zavatra ilaina ny mpanakanto fa zay le fampirona an-tsaina zay no resantsika amin'ny akapobeny any amin'ny faran'ny fandarana tsika de omena ny fekevitra izay ny vahiny no ame azy hoe manahoana ny fahitany an'izay fa ho resantsika mialohan'izay mazava loatra ny tsy maintsy hoe aiza ho aiza ny anjara toeran'ny mpanakanto eo amin'ny fiainam-piarahamonina zay amin'ny akapobe ny fiarahana ny endrikendriky ny fiarahana ho an'ity fandaharana ity ny tena iresaka zany zao ny tena omena ny sehatra de izoky jojoby ezep fa miarahaba azy aloha tonga soa eto amin'ny Kolo FM tonga soa ianao zoky be de be miarotsodrano miarabanao ary makasitraka indrindra makatelona indrindra nanaiky mifanasany fandarana de honany fandehany ho an'ny ity alarobity ya eka zandry be faly miarabanao ary mankasitraka anao nanasa ny ambatako eto io mo fahasoavagna ihany hoe ny afaka mivolagna amin'ny radio reny olombelona maro reny mpiretanindrazagna maro afaka mifandray mampita tegna fahasoavagna zay ka ankasitrahako anareo ato amin'ny Kolo FM enao moa niny antsoa ankasitrahako anareo nanasa ny ambatako torak'izay koa enareo pieno ny Kolo FM izay mampihindragna sofigny miaino anay am'izao fotoagna izao faly miarahaba anareo ny ambatako enganieka ho tahin-Zagnahary sy ny razagna aby atsika jiaby ahazo ny meva ny mpiretanindrazagna eto andrenivohitra Antananarivo mipetraka amin'ny ambany ka mora dibon-drano le tanàna ny trano enganieka tsy ho sahiragna enganieka tsy ho sempotra agnatin'ny rano anareo mba izay za mo tia volagna na ny andatsahany ny olona nanasa indraindray tsisy ravoravo ny ambatako naveto izay tonga soa ianao de resaka tokoa moa zany satria zay ny antony pisiny fandarana de ahoana ny fandehany le fandehany eto mandray lafiny zavatra maro fa kolotsaina no resantsika mety hidirany kely no resa mandray zoro kely any amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena fa mety ihany koa mety hoe resaka kanto fotsiny zao ombana manana zay tenin'ny zokobe jojoby zay hoe miompo-panahy am'ireo rehetra izay tratra ny tondra-drano satria io mo zay ny zavaboary miaina amin'io mety hoe be rano loatra misy fotoana tsisy rano de miaina arak'izay ankasitrahana kopatanina ho an'ny zoky ajaina ihany koa le jim miaraka aminay eto le jim Katsoankainzy miaraka aminay eto izy ho avy moa ny fotoana mbola tongavany eto iresadresana mikasika satria de tena tompony ihany koa makasika zany resaka kolotsaina sy ny resaka mozika izany i docteur le jim Katsoankainzy akoatrany mahampanakantò azy fa ifantoka atao amin'ny zokobe jojoby aloha isika nisy fotoana mianaka tafoana teto Antananarivo naharitraritra kely ny resantsika tamin'izay tonga de tomboko amin'ity fanontaniana ity satria tiako averinao resahana kely ny resaka nataonao tamin'izay fotoana zay ozy ianao tamin'izay zao izy ty zandre amintsika eto ny mpanakanto mihitsy aloha ny tokony beazana alohany anabeazany ny fiarahamonina ahoana ny fahitanao an'izay zay tininao zay inona natonga anao ny teny hoe ny mpanakanto mihitsy aloha ny mila beazana eto Madagasikara alohany anabeazany ny fiarahamonina izo ny isika rehetra ny mila beazina foana ary na ny zoky arandraindray mila ampahatsiarovina mila ampahatsiaivina ny adidiny inona moa aviany za ny volagna tamin'igny hoe ny mpanakanto tsara beazina alohan'izy reo agnabe ny olombelona izay hitanao moa ianao raha piteny na mpikabary io na mpanao angano io mampita hevitra anao agnatin'ny teninao agnatin'ny kabaro
Ny hira moa zany raha hira ny resahana io mahazo tombony satria teny nasina feony vao mainka tsaratsara kokoa ho an'ny sofina ka mampite iaino nahazo tombony zany zay mampite iaino tian'olona enoina ka izy mo izy zay ny zavatra miditra amin'ny sofina mandeha eo amin'ny kabeso amin'ny atidoha iny zany miantraika amin'ny fihetsiky ny olona ya io mo mialatsigny za nazokinao tsy za no feno amin'ny fahaizagna fa izy ianao raha ny antso ahy hoe resaka kolotsaigna atsika tsy za akory no olo tsara ho za hoe ny adidy dia an'olo tsara izy zay efa nahazo vintagna iteny amin'ny micro atsika adidy efa lava ny resako ny mpanakanto tsara be azy na loha zay vao magnabe zay ao amin'ny teny amin'ny zay ao amin'ny rafiteny izay ampiteny ny mpanakanto amin'ny vahoaka pijery na piaino izay enin'olo amin'ny sofiny ka mandeha eo amin'ny kabeso miantraika amin'ny fihetsiny eo amin'ny fiarahamonina mba mila zavatra tsara mila zavatra mendrika mila zavatra mampandroso ijiaby zay ilaina ka indrindra hoe tsy ny olona lehibe efa nobe azy na fotsiny ihany no miaino ny zavatra avoakany mpanakanto fa hatramin'ny botsibotsiny ozy izay ankizy kely mbola misandatra izay mbola misokatra mandray ny manodidina ya atsika mahay ane ny ankizy ozy izy namako zay io jojobo izy ohatran'ny éponge hitanao éponge igny mandray izy na rano madio io resiny na rano maloto io resiny ohatran'izay zany ny zaza ka ny mpagnabe zany indrindra fa hoe ny mpanakanto zay tian'olona enoina tegna mila matsapan'izay hoe zavatra teneniko ty kabary ataoko ity raha ataoko ty ho an'ny olona zay mare izy ty izao ny fiantraikany ya raha ohatra zao hoe izy ty somary vazivazy oabologna kely aleko hoe gora matify natao kitamby samby tanora tsy fampitamby zay mo isany ao agnatin'ny tononkalo tononkirany mpihira maro zay ohatrany hoe tsy tsara loatra hoe rehefa samy tanora de tsy mifanambitamby ianao raha hoe irintodrintogny tsy fanambitamby dia fiarahamonina tsy lavoraro no isy ohatra fotsiny iny za tsy nieritreritra ya izay izy mialatsigny aminareo miaino tsy za ho any tompony fagnahy fa izy zay nahazo vintagna hoeto amin'ny micro ary indrindra anareo zay mpanakanto zay miaino ny Cool FM am'izao fotoana maro ny olo miaino ny tenitsika miaino ny kabarintsika miaino ny hirantsika indrindra ao ny zaza mbola misandatra izay mandray izay zavatra omeny tontolo iainany azy sasala am'izay le izy za raha tsy ho lavaresaka ya izy moa teny masigny ty ny teny lasa nofo dikan'izay be ny fahefagna misy amin'ny teny ya raha mbola ivazivazy koa ny mpanakanto teny any indositsika mandavo le olo tiantsika ho antsika lehilahy rehefa andavo vehivavy teny no ampiasaintsika ya ny vehivavy koa rehefa andavo lehilahy koa ngamba teny koa no ampiasainy asa tsy fantatro na aderadera ny entany ya izy zay ny vazivazy eny any efa lava ny resako zany hoe ny tenitsika ny kabarintsika ny hirantsika dia misy fiantraikany amin'ny olona zay miaino atsika ka mba teny kabary hira
mitondra amin'ny atsaragna, mitondra amin'ny fampandrosoagna, mitondra amin'ny olo vagnony no atao. Izay le izy le fagnontaniagna moa ndraindray za somary mivona ihany. Tsy mandino izy avy zany. Izy anao hoe anao niteny hoe ny mpanakanto no tsara beazina aloha, marina izany. Ary efa manohy ny asa fagnabeazana atsika io hoe izaho sy ianao misy mpanakanto mihaino atsika am'izao fotoagna zay ataon'izy io riavagna aby tenintsika, kabarintsika, irantsika dia misy fiantraikany eo amin'ny fihetsiky ny olona zay mare azy. Ya, isan'ny voalazany zandrilahy teo hoe ny inona ty? Ny vokatry ny kantonareo eo amin'ny fironan-tsaina ny mpiaino aleo aloha za ijanona kely fa sao de mirediredy koa sao de tsy mirediredy tena mety zany satria zay mihitsy le hoe nareo zany fitaratra anatin'le izy tsy voatery hoe le nareo amin'ny fiainanareo manokana satria ndraiky koa fangaron'ny olona hoe ka ina nge ohatran'izao any amin'ny fiarahamonina iny eo ihany fa le zavatra vokarinareo mihitsy anatin'le izy zay tenenao hoe misy fanapesa fa fomba ahoana nefa raraka ny fahitanao ianao moa elan'le tezana lava volo iny tolo ary efa nandalo vanim-potoana maro nahita ny tantaran'ny kolotsaina sy ny kanto teto Madagasikara raha mita jerena le vanim-potoana hatramin'izay am'izao mialatsiny fa tena zay ny fahita ny tenako manokana alao anara ohatra ka diso mitotongana ilay fampitan-kevitra sy ilay fampitan-kafatra anatin'ny kanto indrindrindra ho an'ny mpanakanto asa noho ny antony vola ve asa noho ny antony fanenjehana tsena ve asa noho ny antony fakatahaka avy any ivelany ve hany ka lasa miroborobo raha resantsika raha zany le resahanao teo hoe ny tsy makany amin'le fanabeazana ny fiarahamonina loatra ka zaho te-antany an'ny zokibe aho hoe ahoana zany araraka ny fahitanao azy am'izay fotoana efa hitanao teo mety fomba akoatran'izao ataontsika zao enti manabe an'ireo mpanakanto reo entiny ny mpanakanto ihany koa mety hoe mifanabe. Anao moto efa nivolagna anao teo hoe noho ny antony vola ve noho ny antony fakantaka ny avy any ivelany ve io jiaby zay marigny enao hoe ny vola ny fahefan'ny vola haintsika fa isan'ny natsoaka tambavako teo na ny olo efa be efa nobeazina dia tsara ampahatsiarovintsika ampahatsiaivontsika ny adidiny satria ny fagnabeazana ny andraikitsika jiaby manao dada sineny ao an-trano manao ny mpampianatra eny an-tsekoly manao ny mpiarabelona eo amin'ny fiarahamonina adidintsika jiaby izy anao koa teo ny volagna hoe matsapa anao hoe ohatrany mitotongana izy anao hoe ny zavakanto ankehitriny io ny fagnabeazana zany mialatsigny za satria ny ray aman-dreny mpagnabe aloha mety mivona am'le hevitra hitsanganan'ny fandaharagna zao fa ny ray aman-dreny mpagnabe zany tsy tokony hagnadigno izy ny antambolagna atsika gasy hoe toroy lalagna mahatsara mahasoa ny zaza asa hoe mafy ny fiainana sahiragna miasa aloha ahoana ny asa za ahitagna haniko hanina ka magnadigno zay adidy andraikitra izay le magnabe zaza asa noho zay fa izy na izany na tsy zany efa voalazako to indrindra ny tanora ny ankizy zay mbola mitombo tegna mila beazina tegna mila beazina ny tsara no omena azy natsoaka tambavako to le ohatra hoe ohatrany éponge io mandre rano na rano madio na rano maloto rehefa mipetraka eo izy iny de horesiny asa tsara angamba hoe mba asina sivana
ya tapaka ty ny herinaraka afaka manoatsika eka tsara zany a asina sivana efa misy zao hoe karazana fomba fiteny frantsay manao hoe toute vérité n'est pas bonne à dire zay tsy midika akory hoe ia tsara velatsihy fa dikan'izay fa misy sivana ao tsy zay zavatra rehetra ho tenenina mety misy miteny ihany hainao zoko be jojoby ny tegna mivatabantagna miteny igny aloha ahy manokana igny azontsika iverenagna igny fa ny tiako ambara eto za raha miteny hoe toroy lalagna mahatsara mahasoa ny tanora ny ankizy efa tegna zay izy ny mpagnabe ny ray aman-dreny tsy tokony hagnadigno satria inona moa ny zava-misy efa natsoaka tambavako teo mety diso zaho asa hoe sahiragna amin'ny fiainagna sarotro ny ray aman-dreny ka magnadigno ny fagnabeazagna taminga asa ya ny mpampianatra koa agny an-tsekoly moa va matsaro lalandava fa hoe zanaka malagasy agnasoa ny firenena iarahamanagna ity ka izao ny tokony atao azy asa tsy manadino an'izany ny mpagnabe ya ary alefako aminareo amin'ny aino amanjery io radio télé na gazety moa va ny radio moa va ny télé tsy magnadigno izay inona no atao sakafo mpagnahy ny mpiaino fagnontaniagna ihany no apetrako iza aloha mety diso zandrilahy fa indraindray za mahita ny radio na ny télé angamba noho ny vola angamba zoa indraindray ny votoatiny sanganasa alefandreo eo na hira na ya zay mo mpihira indraindray tsy magnaraka le hoe lalagna masoa zay tokony omena mety noho ny vola io averiko aminao ny teny mety noho ny vola io fitadiavam-bola natsoaka tambavako teo hoe sivana ya ny sivana zany efa nofoanany ny mpitondra fanjakagna ny mpanao politika tamin'ny taona 1970 tamin'ny taona 1970 nofoanany ny mpitondra tamin'izany fotoana ny sivana eo amin'ny teny ya imo ty somary vazivazy taona roa taorina ny ongana le ny fitondrana na ongana ny Hervelona ny fitondrany Didiratsiraka manko ny namoagna ny sivana tamin'ny taona 1970 ka malalaka zany ny teny samy afaka miteny zay ho teneniny talohany zandrilahy mety fantatrao zany ny mpihira indrindra ny tononkira ny tononkalo ane mbola mandalo amin'ny vomièrany sivana atao amin'ny ministère ny atany hoe raha zavatra mendrika igny mahazo lalagna azo aely fa ankehitriny ane tsisy zany ya efa tsisy sivana malalaka io mo izy zay atsika jiaby na nareo mpiaino mahay fa hoe indrindra mitambazotra zavatra mamenatra mamofady ny taoany opa atram'ray aman-dreny no paina izany hoe malalaka loatra zany ny fitenenana eto amitsika malalaka loatra izay inona moa ny vokany de zay ny mpihira zany ya tsika miresaka mpihira io fa tsy mivaky loha hoe zao ny tononkira tononkalo mba tsara mampita soatoavina mandray anjara mifagnabeazagna olombelogno ndrendray fa tsy mivaky loha am'izay ny mpihira ialako tsigny mety anometsiny reo zandroko reo sasina ny love aminao zao love zany fotsiny zay mo zay ny tonga eto ambavako
izy zay taloha ny tononkalo mba miteny zavatra mba mampita soa toavina ankehitriny enao nefa niteny teo hoe noho ny vola ve noho ny fagnarahana ny avy any ivelany ve mety zay ary zay aviany za teo somary natsipoko tagny amin'ny Hainao Manjery ny le izy hoe le zavatra alefanareo ho an'ny mpiaino ho an'ny mpijery moa va mba miahy izay soa toavina mahasoa ny mpiaino zay fagnontaniagna ihany efa lava ny teniko zandre ny mpanakanto zany tokony beazina foana io moa le beazana fa hoe iza no anabean'ireo mpanakanto reo horesantsika rehefa avy eo ny makasika hoe iza zany raha araky ny hevitry ny vahiny eto no tokony tomponantoka hanabeny ny mpanakanto satria izy hanabea fa anaraka faingo vetivety isika apidibola satria resa bola ihany moa ty apidibola vetivety sika de iverina eto rehefa avy eo amin'ny toy ny fandarana iverenantsika le resaka teo zokobe jojoby ho an'izay tsy maharaka de zokobe jojoby miaraka amintsika eto amin'ny fandarana de ahoana ny fandehany ho avy eo moa rehefa avy eo fanontaniana izay apetraky ny olo efa hitako misy afatra tonga ihany eo amin'ny Facebook ao de misy ihany koa ny antso hojerentsika ny fanatanterahana zay rehefa avy eo omeko le larana rehefa avy eo aloha tsy mena zao satria vao mena le larana to de bobaka be nareo miantso makasika le fanabeazana ny mpanakanto iza zany no heverinao fa tomponantoka amin'ny fanabeazana le mpanakanto move nareo samy mpanakanto ihany tokony fanabe sa misy azara ndraikitra avy amin'ny mpitantana ohatra ndrasanareo makasika an'izay fanabeazana na fanabeazana eo amin'ny mpanakanto zay izy moa zay ny fanabeazana atsika mahay ao antrano dadasineny zoky zay magnanatra zay ny magnabe mandeha an-tsekoly mpampianatra magnabe egny amin'ny lalabe koa magnabe ny mpiarabelona ka ny mpanakanto zany misy efa lehibe efa nobeazina io isan'ny natsoaka tambavako teo hoe ampahatsiarovina ampahatsiaivina ny adidiny ny olobe magnabe ka zay iza no tokony agnabe ny mpanakanto izy zay ray aman-dreny ny mpanakanto ny mpampianatra ny mpiarabelona ny fanjakagna koa ny fanjakagna tokony magnabe ny mpanakanto ny Hainao Manjery ny mpanakanto mihaino radio mihaino télé sady ny mpagnabe vahoaka ne ka ny Hainao Manjery satria olona anetsiny antapitrisa no mihaino ny radio mijery télé ireo indrindra no tokony managna andraikitry be managna didy be magnabe mpiaino mpijery ny haino amanjery izay izy moa zay fotoagna tsiary ampy efa natsoaka tambavako teo hoe sivana miteny koa za zao hoe fanjakagna anao raha miteny fanjakagna zany any ndraindray anao miteny hoe ery raha ilaina zany izay misy fomba fiteny amin'ny gasy hoe ny zanakatiagna tsy itsitsihana rantsan-kazo dikan'izay raha ilaina zany mila kapohina zany ny zaza maditry mila ampianarina hoe misy ny atao hoe fahefana amin'olona eo amin'ny fiarahamoniny mba tsy ho baranahina mety mihitatra be iresaka ty zandry iza no tokony agnabe ny mpanakanto efa miverimberina ny teny koa ny ray aman-dreny ny mpanakanto tokony magnabe ny mpampianatra eny an-tsekoly tokony magnabe ny mpiarahamonina tokony magnabe ny fahefagna maefa ny fitondram-panjakagna tokony magnabe raha ilaina hoe agnafay faizo
Mahakasika zay resaka le izay moa idirantsika mahakasika ny resaka ny tamin'ny taona 1970 araka ny teninao ara-tantara ny teo no tsy nisy tsony ny sivana fa ny foanana ny sivana satria nandalo tany amin'ny ministera ny aty-tany foana ny asa soratra na ny zavakanto zay vao azo avoaka sy aparitaka taty aoriana rano filazanao azy teo moa de hoe lasa ohatra mibaranany le izy malalaka loatra zay misy vombonana malalaka loatra raha amin'izao fotoana zao satria misy ihany angeny rafitra eto amintsika move zany midika raha araka ny zavatra tenenao tsy angady tsy mahatapakahatra sy tsy mahefa amin'ny fampanarahan-dalana sy fampanarahan-dalana ny zavakanto eto amintsika ny rafitra zay misy takany ohatra ny omda ny ohatra ny ministera mia izay ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera enao masy to teny zao hoe ny nareo anao manjery nge manabe fa ny akora ampiasain'ny anao manjery nge de avy any aminareo mpanakanto ohatra zao raha nasa zay fanabeazana zay zany hoe tsy miankina mivantana amin'ny anao manjery ny akora ampiasana fa avy any aminareo indrindrindrindra de eo le teneniko hoe ny rafitra ve zany move le rafitra zany eto amintsika tsy araka ny tokony ho izy asiako anao anao afaka misafidy ity raha alefako ity ny tononkalo alefako afaka misafidy anao ya zay hitanao fa hoe tsara mendriky alefanao zay hitanao fa hoe tsy tsara tsy mendriky tsy alefanao ialako tsiny ya ny omdamo zany miaro ny zo ny mpamorona io zany na dia misy aza hoe tononkalo tononkira miteny ratsy tsy soatoavina anjarany omda miaro zo ny mpamorona zay moa efa karazany sangy mahery no ataoko omda zany miaro ny zo ny mpamorona anao to ny teny hoe moa va tsy matapakahitra ny fahefagna ny fahitako azy tsy maharaka ny fahefagna tsy maharaka itsony na ny fahefagna raha opain'olona isan'andro vaky zao tsy maharaka reo ya ny fandrosoan'ny teknôlôjia tsy maharaka ny fahefagna zany zay oka zay ho tsorona fa zay ndray tsy midika hoe ilavolefona ya tsy midika hoe ilavolefona tokony izay azo atao izay tratrarina ny azo atao io izay asa vadidrano io tsy vita tsy fanakona izay le izy ary natsoka tambavanao le hoe ifanakonana le izy zany ny pretanindrazana ny mpiaramonina izay zany tokony samy mandray andraikitra ny ray aman-dreny raha hoe iandro hoe zany de hitady anokoanina fa avy aloha ny mpampianatra any an-tsekoly agnabe ny zanako mety tsy tsara ny vokany dikan'izay mandray andraikitra ny ray aman-dreny fa tsy iandry tsy hitavandra ny mpampianatra eny an-tsekoly fotsiny ya zay ifanakonana le izy samby mandray andraikitra ny mpiarabelona ya izy moa mampalahelo ny fandrosoana ny rivotra avy agny velany avy aty amintsika indraindray ny tokony atao ara tsy say atao indraindray taloha na tamin'ny andro ny fatanoranay ya izay tsy hoe ray aman-dreny na tsy ray aman-dreny n'le zaza ny mpiarabello raha mahita fa manao zavatra tsy tokony atao manao zavatra tsy mendrika manao zavatra mety teradoza ny zanak'olona anary ny avagnany ya ray aman-dreny n'olon-kafa afaka miteny magnanatra zanak'olon-kafa izay ny fiarahamoniny taloha ary mihevitry koa za fa mbola tokony misy zany ankehitriny indrindra hoe agny amin'ny fiarahamonina mbola anjakany ny soa toavina malagasy antanàn-dehibe ambony goudron angamba mety efa tsisy zay mety efa tsy hita loatra ya lava ny teniko hoe ny tiako volagniny zegny za mandrampy teninao teo hoe ifanakonana le izy samy mandray andraikitry fa iray ihany sika atsika jiaby no hiaraka ho sambatra na hijaly eto amin'ny tanitsika eto
izay dikan'izay samy mandray andraikitra fa samy tompony ary samby hiara ny ataony ny hafa sa tsy marigny teniko zay ay marina ny tiako tenina masy de zao koa anankiray indrindrindra ho anareo mpanakanto moa zany ndao tsika hoe ataoko anaty zobika ray nareo mpanakanto na ny zoky na ny zandry na ndretrarehetra indraindray ianareo manararoatra tena zay mihitsy manararoatra an'ilay fiarahamonina efa marefo tahaka ny hoe raha resika ohatra tsotra zany le izy hoe efa noana ny olona ka hanaiky foana an'izay omena azy eo ny olona rehefa noana de anaiky zay omena azy hoe satria nareo noana tena vary mety hoe vary tsinjo tsy mamely vary stoky avy any avelany io de io hoana aloha fa io misy de tsy maintsy hinana le olona de tahaka an'izay koa indraindray zavatra hita eo anatin'ny zavakanto satria ny olona efa sahirana amin'ny fiainana tsy hanana fotoana elana volontsony de zay zavatra omenareo mpanakanto eo de tonga de efa raisin'ny olona foana matetika ary indrindrindra zavatra hita am'izao ny ankizy kely ny ankizy anakaja reny tsy mahalala avy ny dikany tononkira ao anatin'le hira fa de mihirahira sy miteniteny fantany nefa ny tompony antoka atao anatalezany voalohany indrindra akoatra ny tenenantsika ny tompo-pahefana sy ny retraretraretra de ny mpamorona zany hoe ny mpanakanto ao anatin'le izy eo zany le mahatonga tena mantsy misy fampiresahana ihany koa ve nefa eo aminareo samy mpanakanto sa iandro fotsiny nareo hoe iandro fiarahamonina na be nareo ngendrindray manao an'izay tianareo atao foana koa nefa fa tsy hoe zay hoe fahalalana loatra ny tenenao teo aiza ho aiza ny fampiresahana eo aminareo samy miatsehatra eo amin'io zavakanto io misy ihany ve zany sa tsisy ny mpanakanto zao ohatra hoe zay mivondrona ao agnatin'ny ny syndicat na mikambagna ao amin'ny omda ohatra indroa mandeha isan-taona raha betsaka no miona zany hoe mba igny le fivoriam-be ahoana le tsy inona vaovao aty ary raha tsoroko zany le izy tsy mifampiandry tsy mifampiera amin'ny ankapobeny ny mpanakanto mamoronkira ao izy rery ao agnatin'ny efitragno ao sady anao koa raha misy manabataba ndraindray ny aingam-pagnahy ny feeling atapaka zay ny fevera koa iza mety diso zany hoe izahay zany izahay mpanakanto indraindray tsy mifagnanatra indraindray tsy mifampiera misy ihany fa karazany maningana ihany indraindray hoe misy tanora magnatony zay zoky ty zoky ahoana hirako ty za rehefa manam-potoagna mijery hidirako ny mikasiky ny mozika mba atao ohatran'izao izy zandry indraindray koa ny tononkalo koa mba hidirako fa zany ino ty zavatra kely ao agnatin'ny maro izy le teny frantsay hoe une goutte d'eau dans l'océan ohatra fa amin'ny ankapobeny za mety diso tsy mifampiera tsy mifampiandry ny mpanakanto mamorona mety diso izay tsy mifampiera tsy mifampiandry ny fivoriam-be ohatra zao amin'ny omda indray mandeha isan-taona na indroa mandeha isan-taona io ndraindray misy loha hevitra lehibe no votoatin'ny fivoriagna ndraindray tsisy fotoagna ifampitenenana ifagnanaragna ndraindray tsisy na ao amin'ny syndicat zany ndraindray hoe tolona atao hoe ahoana mba azahoagna zony mpamorona bebe avy amin'ny anao manjery amin'ny radio amin'ny télé reny mpanjifa reny ndraindray any ihany no hidirana fa le resaka fagnabeazagna votoatin'ny kanto zaregna ndraindray tsy voaresaka efa lava mo resako zany angamba hoe raha anome sosikevitra de isika mianakavy re enaro miaino zay am'izao fotoagna samy malagasy sika mipetraka eto amin'ny tany ny razantsika fiarahamonina tsara mendrika no katsahintsika fahasambaragna iarahagna no hitantsika eto na sagnatrian'ny vava hoe fahasahiragnana na jaly iarahagna dikan'izay samy tompony atsika samy managna andraikitra atsika oka ifagnasoa oka ifagnanatra oka ifampiteny izay zandry lahy le fampitena matsy ndraindray tsy haiko
nareo mpanakanto to de ahitsiko ty resaky ty aiza ho aiza ny eritreretinareo fa anjara ndraikitrareo manoloana ny toezava-misy tena misy toezava-misy eto amin'ny firenena rehefa andeha ny fifidianana de nareo moa zany anisan'ilay manao fampelezan-kevitra mety hoe mihira mety manao ty hira faneva mihitsy azy misy ny miteny akany anay karama io de ataonay misy ny hoe tena zay ty naresa lahatra am'le izy manao zay ataontsika ampandanina olona anankiray nareo mety be ny tanàna io mety solom-bava-maoko mety foloam-pirenena io miditra mihitsy ny mpanakanto ary hita ao anatin'ilay mandritra fampelezan-kevitra hoe tena miditra miaraka am'ilay kandida mihitsy mandeha iny aloha zany ho avy fantany momba an'ireo avy eo fa tonga de dinganiko aty arena lany le olona nytoananareo aiza ho aiza ny zara ndraikitrareo mpanakanto rehefa aorinan'izay indrindrindrindra ho an'ny fitenenana an'le olona raha toka misy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eto amin'ny firenena ohatrany hoe minimanampy-maso zany ny mpanakanto manoloana ny zavatra hita fa tsy mandeha firenena zany hoe nijanona ho propagande fotsiny le izy ka tsy nitohy ny anjara briky sy anjara ndraikitra iny safidy iny fa le toy lizy aty arina rehefa avy hoe raha misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eto amin'ny firenena satria raha tsika malala be deabe ny zavatra tsy mandeha aiza ho aiza ny anjara ndraikitry ny mpanakanto hiteny ilaza n'ireny zavatra misy ireny fa indraindray mahay mampandany ny mpanakanto fa rehefa tonga eo amin'ny toerana le olona de tsy azo ianterana tsony hilaza ny maharary hilaza ny tsy zakany vahoaka ya izy io mo natsoaka tambavanao teo hoe karama ny anay misy tokoa ny mpanakanto mikarama rehefa mihira mikarama raha iresaka politika sika hoe amin'ny propagandy ao ny mikarama fotsiny fa ao koa ny miombon-kevitry misy aminay mpanakanto zany miombon-kevitry amin'le pilatsaka ho fidina toanany ao mikarama fotsiny anao mo nivolagna hoe ahoana ny tohin'igny misy mpanakanto mandray andraikitra tonga saina mandray andraikitra ary tegna miteny misy aza ny mihira hoe vidim-bary lafo misy mpanakanto mandray andraikitra miteny ny tonga sainy ny sahy misy fa misy koa ny variagna mitady vola zay vola mikarama de zay tsy izay za moa tsy teny mikasiky ny ambatako za tsy ahoana fa izay iza raha iteny de mikasiky ambatako jojo bezeb iza tsy voavidim-bola tsy voavidim-bola enao ve zany raha amin'ny toeranao zoko be amin'ny raha ataonao ny zavakanto sy nrehetra maha olo-pirenenao ihany koa eo satria olo fiarahamonina olo-pirenena ny mpanakanto fa tsy hoe mpanakanto de mijanona fotsiny move zany ianao anisan'le masamy teny raha toka misy ny tsy mety raha toka misy ny efa mahay anao zandrilahy mahay anao fa i jojo bezeb say miteny angamba rotaona angamba zay raha ela nisy zavatra hitako hoe tsy amy toerany tsy rariny tao amy lapan'ny fanatanjahantena za niakatsehatra za ndre tsy matahotra rehefa mihevitra za hoe tsy rariny tsy tokony iza avy fa izy zay hoe ajanontsika resaka mikasiky jojo bezeb fa za singan'olo ndao hoe resaka amin'ny ankapobeny zany hoe misy mpanakanto misy mpanakanto za manko le teninao teo hoe aiza ianareo misy mpanakanto say miteny say manakiana ny olona nampiny hiakatra eo amin'ny seza fitondrana misy misy ny variagna misy ny variagna idrankely am'izay any aloha antany kely makasika anareo satria miresaky tsika makasika any hoe influence na ny fampironan-tsaina ny fironan-tsaina avy ateraky ny zavakanto ataonareo na ny mampalaza anareo koa teo eo za tsy teny hoe iza fa zay le tena hoe manararoatra indraindray nareo mpanakanto asana tena mahay fa manana fahaiza manao amin'ny resaka politika io nareo na ahoana fa tao ao
tafiditra lalina ary tena akaiky volany fianoarana mihitsy ny mpanakanto tamin'ny resaka politika. Za tsy hitra le tsipiriny amin'ny politika akory fa i resaka kapobeny fotsiny. Move zany lay fampironan-tsaina raha influence tsy maintsy miafara amin'ny resaka politika foana satria be de be ny mpanakanto. Za tsy tena hoe iza siza daholo. Ianao aloha anisa aloha zany ianao eto fa be de be ny mpanakanto nanao politika na latsaka député na latsaka maire na latsaka ohatran'izany tsy vao tam'ty fa tamin'ny taona 2024 nakaty arina. Raha ny fahitanao azy zay le resantsika mantsy hoe fanabeazana ny mpanakanto move tsy hiditra amin'ny resaka maha-olom-pirenena satria mananjohitry latsaka daholo ny rehetrarehetra fa ny zavatra hitana indray no lay resaka zavakanto no nidirana ho fofidina anatin'le izy manatsara zavatra ve ny zavatra tahaka an'ireny raha araka ny fahitanao azy fotsiny. Manatsara zavatra ve ny fidiran'ny mpanao zavakanto lalina amin'ny resaka politika sa tsia? Mahatsara zavatra ny mpanakanto aneka olon'ny fo managna fo amin'olo ny mpanakanto. Izy io ane atsika mahay ny mpanakanto zany rehefa nahazo laza dia tian'olona henoina. Ny mpanakanto rehefa malaza tian'olona henoina, olona fantatr'olona. Zany ianona zany ianona zany. Tsy olona arivo fotsiny, olona anetsiny tapitrisa tia mieno le mpanakanto. Izany ane fahasoavana ane zany enao raha tian'olona enoina ka ararotinao hoe igny fitiavan'olona mieno anao igny hoentinao anaovagna zavatra tsara ho an'ny fiarahamonina ho an'ny tanindrazanao tsara ane zany. Ka ny mpanakanto manao politika iza isan'ny mankasitraka le olon'ny fo, le olo managna havagna maro, izay iza mankasitraka. Ary mihevitra koa za fa mahatsara zavatra ny idiran'ny olo ny fo ny mpanakanto zany ao amin'ny raharaha ny fiarahamonina. Ny mpanakanto raha teo mo tompo tanindrazana ny mpanakanto. Ny mpanakanto ane raha mendrika zany agnaragna zany ane ka hoe manao ny kanto inona mo ny kanto, ny soa, ny tsara, ny mahafinaritra, ny mahateo tia. Aveo ialako tsigny zandrilahy za ianatrendreto raha faritana ane ny politika ane zany hoe hevitra, fombafomba, tetika, teti-piady hoentina magnatsara ny fiarahamonina. Zay ny tokony ny politika izay le izy. Hevitra, fomba, tetikady, paikady hoentina magnasoa magnatsara ny fiarahamoniny. Zegny ny politiky. De ny manao ankoatran'izay efa politika ratsy. Andao ampiasaiko ihany le teny hoe politika fa politika ratsy. Fa enao zany raha hoe mikatsaka manao fihetsika hoe hagnatsaragna ny fiarahamonina, ampandrosoagna ny fiarahamonina, politika tsara ane zany avelohan'ny mpanakanto irotsaka le olon'ny fo, avelao izy irotsaka. Indrindra koa hoe raha manamanana trekefa izay za zao raha iteny ohatra hoe iteny any Tsiliva za mpanakanto tiako mpanakanto endry Tsiliva ne endry ndraindray izy manao vazivazy fa i Tsiliva olo mino Zagnahary igny magnano tsara olo ohatra zany le rimo zany efa tsy solom-bavambahoaka intsony zao fa igny mahazo micro mamory olona andrivony ataoko fa hoe itoy foana ny fanaovany politika tsara. Raha iteny koa tsika izandro be irosy na be vava izy ane managna fitiavagna le gasy ambany tanàgna mitovy aminazy ary izay ialako tsigny
zany olona afaka miteny zany efa solom-bavam-bahoaka zany na ny ambatako jojoby anao moa niteny hoe anao agnatiny zao agnatiny tsotra zanaka gasy mitrongo vao homana nalefa ny ray aman-dreniko tantsekoly no be azy ny gasikara enao zany ny malagasy ane nagnabe ny ambatako hoe iza tsy olo tsara fa izy zay zanaka gasy mitrongo vao homana no be azy ny gasikara no teizeny didiratsiraka ohatra zany izahay liam-pivoaragna liam-pandrosoagna zahay ary te anao ny tsara izay izahay maro avagna izahay rehefa miteny mialatsigny raha mieboebo ijojoby zany ny olona manongilan-tsofiny ane raha marina ny teninay magnaraka ny olo koa ane manam-pagnahy tsy zay tenen'ilay mpihira malaza tieny ny hirany ka raha iny mandinika izy ro efa lava resaka zegny zandrilahy ndo ajanoko le izy mbola tozy atsika zay ka mbola tsy lava fa andray ny antsonareo ke ihany koa zay reo efa andamina ny hevitrareo fanontaniana avy aminareo makasika ny resadresaka atao amin'ny zokojojobeto ito de resadresaka ito tsisy hoe adevitra koa reto misy mieritreritra hoe miadevitra tsy miadevitra eto mifanakalo hevitra zany hoe fifanakalozana le atao eto tsy voatery itovy fomba fijery tsy voatery itovy fomba fandraisana fa mandeha ary zay hoe tapatapakahatra ratsy misy resadresaka ohatran'izao tsy fantatra hoe inona le tena ao ambadika ianao man zao anisan'ny mety ho avy ny olona antany ianao ange zoky bejojoby ohatran'ny tsy hitatsony rehefa nanomboka rasana politika mety manana an'izany ny fijery ny olona ka fotoana zao nazavana ny hoe inona ny makaiza de ahoana sy ahoana tokoa makasika an'ity ny resaka politika mety misy fandraisany amin'ny resaka zavakanto ho resantsika io ihany ny toy izay rehefa aveo hoe mampirona tokoa ve mitondra fironan-tsaina ho an'ny vahoaka ve ny mpanakanto ary inona no heveriny fa anjara ndraikiny amin'izany mo ve misy ihany ny tandroasina na ny etika tazomin'ny mpanakanto mba tsy hoe irona makany amin'ny fitadiavam-bola fotsiny ihany ary tena ho tompona ndraikitra manoloana ny raharam-pirenena sy zavatra mitranga raha to ka anisany tompona antoka tamin'izay izy satria manana anjara didolo moa ndretrarehetra na ny mpanakanto na ny mpivarotra na ny mpamily na ny mpanao gazety ndretrarehetra samy manana anjara ndraikitra fa hoe aiza ho aiza le tsy njara ndraikitra mahatonga nyzay fifandaminana na ny harmonisation anatin'ny fiarahamonina zay fa ny vetivety aloha de veriny zahay rehefa aveo anoy an'izay resadresaka zay fanontaniana SMS aloha ty tonga de hita koa te vakiko zoky be jojoby de ahoana ny fandehany nivo avy ety Antsadita ve sa inona de tsy haiko le nivo avy ety Antsadita zany izy ngamba raha fazako alezy faly miarahaba ny vahiny onoa zoky be ianao ve ianao ve tsy mahatsiaro hoe mijaly ny vahoaka inona zany no tokony hataonareo mpanakanto satria ianareo anisan'ny nametraka izao fitondrany zao inona hoy zany fandray am'le zavatra resantsika faraparany teo moa zany le izy fa valiny ile izy mako iza inivo nivo Antsadita eka vehivavy nivo izy io iaraha mahita zandry vavy iaraha mahita fa mafy ny fiainana mijaly ny olo maro iaraha mahita izany hoe nareo mpanakanto nametraka io fitondrana io inona le fagnompianegna manko tsy tadidiko jiaby tsy mahatsiary manana ndraikitra aveo zany anareo amin'ny eka izy moa nyresahina teo misy aminay mpanakanto say miakatsehatra mamoaka ao amin'ny tononkalo izao mafy ny ady ny lavany tsy lafo ny vidimbary izao fa sengy zao oka ity hotenenina raha ianao na izaho na ny mpitondra ankehitriny ny
irin'izy ireo ane ny olona hoentiny ho sambatre ho falifaly ankasitraka azy ary ifidy azy foana raha ohatra ka te hipetraka eo izy izay zany no ao agnatin'ny mpitondra dikan'izay enao raha tianao ho faly aminao le olona dia miezaka enao magnatsara ny fiainan'le olona moa va miezaka magnatsara ny fiainan'le olona ny mpitondrantsika avelako ihany enao amaly azy ary atsika jiaby zay mihaino ny Cool FM meto atsika misokatra ny maso mahita zay isika ihany no amaly moa va nanao zavatra mahasoa ny pretendrazana aminy ny fitondrana ankehitriny ndo isika tsirairay no samy amaly samy mamaly zany samy mamaly mba tsy zaho no mba tsy zaho rery no amaly ya fa ity ndray ny tiako asisika kely asisiko izy ty za zanaka mitrongy voaomana mamboly vary ankoraka zay le taniketsa amin'ny avakatra tsignany igny ny ranjone arana sasano amin'ny savony ndrendre efa tsy nadio teo azon'le hoe manomboka ny maraina ka ariva ny andro rehefa tsy mandeha an-tsekoly milona ao agnaty godra ao agnatin'ny fotaka tegna mitrongo voaomagna ny ray aman-dreniko hoe iza mo zany tsara vintagna nitsoaka ny ala le asangady nanambotro micro miteny amin'ny radio na zany efa mandeha daholo ny sangisangy fa izao izahay zany tsy ary nampia ny fitondram-panjakagna tamin'izao tanora republika voalohany tsiragnana Philibert no filoham-pirenena tam'izany io tsy ary nagnamia vola izahay hoe ity ampiagna nareo amboly vary ampiagna nareo am'izao izahay ihany no sahiragna miasa mamelon-tegna sady amin'ny ankapobeny izay miangatra ihany no tsy mino an'izany ny fitondram-panjakagna na tamin'ny andro ny fanjakan'ny andriagna ny mpanjaka ny olony ny ponina no mamelogno ny mpanjaka zay no marigny na tamin'ny andro ny mpanjaka zany na amin'ny andro ny republika ny etra efain'ny tompotany no mamelogno magnefa karama ny mpiasam-panjakagna ny mpiasam-panjakagna zegny ny vahoaka no mamelogno azy de raha misy moa am'izay hoe ity vola ankelika afaka anaovana asa sosialy zay vo anaovana fa raha enao zany hoe mosary iandry ny mpanjaka anome vary mosary iandry mpitondra anokatra vava evitra diso zany ary ny olona mahay ny marigny tokony teny zay amin'ny vahoaka ialako tsigny fa zegny ny fiheverako araka fiheveranao ve zany tsy manana enao nytenoteny hoe ny vahoaka no miantoka andreo karaman'ireo mpitandanareo izany hoe azo zany hoe mpiasam-bahoaka ireo mpitandanareo zay marina zany raha levera zavatra tenenao ny zavatra mitranga nefa am'izao ny mpitantana omambe fa ny vahoaka kosa mijaly ny olana zay zavatra tsika na ny tantsoroka raha tsika malala eto amin'ny firenena zany be deabe ny mitaraina zao ny vokatry ny tsy fisian'ny herinaratra ny vokatry ny tsy fisin-drano ny vokatry ny satria ny asa nge zao zokobe jojoby raha tsika malala fa na ny mpanao sodira ohatra mila herinaratra ny mpanao psitombolo mila herinaratra indraindray lasa diso ny vahaolana entin'ny mpitantana jiro no omeny nefa herinaratra ny tapaka de eo le andraisasika le hoe marina ekena fa tsy apiditra vary ao ambavan'ny malagasy ny mpitantana satria tomponantoka amin'ny fitadiavam-bola ny vahoaka fa le vahoaka indraindray le zavatra ataony mihitsy no tsy misy antoka tsy voaro tsy misy antoka omen'le mpitantana satria ny antoka ny herinaratra nge izy nanao sodura fa tsy ny mpitantana fa saingy kosa ny herinaratra tokony ho anja politika mpitantanana tokony ametraka ny antoka amin'ny angamba izao sy enao sy ny hafa miaino atsika maro amitsika no mahay fa ny mpamokatra herinaratra ampiasaintsika eto
Madagasikara ny tsy fanjakagny olo tokana mety Henri Fraise io mety Rajabali io za zany manongotonony agnaranan'olo tamin'ny repoblika voalohany ane ka tegna privé tsy miankina ane io EEM eau et électricité de Madagascar zay moa noho ny vadiky Jirama efa lava le volagna ny tiako ambara tsy manina fa toy fambetsy ya ny tiako ambara ny mpamokatra herinaratra maro zany olo tsy miankina amin'ny fanjakagna tsy fehezy ny fanjakagna zany hoe piray ombonantoka ny fanjakagna ya miara miombonantoka ny fanjakagna fa tsy fanjakagna no tompony groupe matanjaka zany angamba izandry lahy mahay ary matetiky regny olo tsy miankina amin'ny fanjakagna reny efa sosotra amin'ny tembavany mpitondra fanjakagna ane satria ny mpitondra fanjakagna tereny vahoaka ahoana zahay te andehanao ny soudure misy ny délestage izahay managna ny restaurant mitsonika ny vata fampangatsiahana simba ny hena de indraindray hoe efa sosotra zany ny mpitondra fanjakagna teny mafy ny Jirama izay ya efa lava volagna zany hoe tsy fanjakagna ireriany tsy fanjakagna fotsiny any no tompony ny famokaragna herinaratra ary maro amin'ireo tompony famokaragna herinaratra efa tsy faly amin'ny fanjakagna manao sabotage mihitsy izy misy sosotry ny vahoaka ndao aongany reto fa tsy mahavita azy zany raha zay tenenao zany de tokony tsy nampanantena zany mpitantana hoe tondra herinaratra 400 mégawatt ho an'ity raha zay zavatra tenenao zay tokony tsy niteny an'izay tokony tsy nampanantena an'izay satria namany mampanantena tsy misy any satria tsy tomponantoka sy tsy mahefa tsy havita anao an'le efa somary mivona moa ny resatsika herinaratra fotsiny herinaratra fotsiny zay resantsika zay isika tompony raha ny fitondragna ankehitrio ataoko fa ny manapy-maso no tsy mahita fa maro ny karazana toby mitrandraka herin'ny masoandro avadika herinaratra natsangana efa mitsangana ary mbola ampanaovana azy amin'izao fotoana ya angamba hoe efa herintaona moa ny nagnampiagna groupe goavagna ao andekaleka efa herintaona moa iny latsaka ny tiako ambara zany miezaka zany ny fitondram-panjakagna manao zay vitany ya iza raha nyteny teo hoe ny fitondram-panjakagna ane ka velomin'ny vahoakany ya ekeko hoe misy ankiba misy vola ao le vola tsy lany amin'ny le vola tsy lany amin'ny hoanin'izy reo zany anaovagna sekoly manara-penitra hôpitaly manara-penitra ndao andeha agnamboatra centrale solaire zao gna herinaratra le vola tsy lany zany hoentin'izy reo manao le asa fanorenana zay hitantsika ya izay mila tenenina koa zay ya nya zany ialakotsiny ny fahasairagnana io erantany ny fahasairagnana erantany nanomboky tamin'ny taona 2020 rehefa tafiditry gny aretigny tsy manjary igny ny covid zany ny corona virus tagny Amerika maro ny maty orinasa fahity ny idy tagny Europe maro ny orinasa maro ny maty ny orinasa fahity ny idy ireny amerikanina sy européanina tsy laharam-pahameagna amin'izy reo zany hoe ny andeha akaingitraingitra hoe ndao ividy lavany ataontsika amin'ny glasy hoanina manitra tsara efa tsy laharam-pahameagna amin'izy reo itsony ny andeha ividy vanille ohatra za zanaky sava teraka amboangy be sambava zao ya ohatra fotsiny iny za tsy nieritreritry zany noho ny fahasairagnana misy amin'ny amerikanina sy ny européanina tsy laharam-pahameagna amin'izy reo nandeha ividy lavany hafa ny laharam-pahamehana
ka nitolotra sy ny tinady rehefa tsy mitady zo maro ro tsy lafo le izy a ohatra kely fotsiny le zanaka sava no miteny ny fahasahiragnana zany a ny olona miaino radio mamaky gazety tokony mahefa iraisam-pirenena ny planeta tany mihitsy no ao agnatiny fahasahiragnana isika aminosy izay misokatra amin'ny vazantany efatra miandry ny avy any velany ny mpizahatany tamin'ny regny valagnaretigny reny tsy tonga ia tsisy fiaramanidina tonga tsy sambo tonga tsy faly ry avako tany nosy be izy ohatra lasa nitatra kely resaka sisokopedy tsy olana zany satria zay le de ahoana ny fandesa de resaka kolotsaina nge resaka kolotsaina fa ny kolotsaina de mifamatotra ny fiainam-pirenena foana ihany de sendra nitatra kely moa ny resaka nakany amin'ny resaka jiry de nakany amin'ny resaka lavanily tsy maninony zany fa zay le de ahoana ny fandehany ankasitrahana indrindra ianao mba mitondra kely an'izany koa satria ilana ny fanazavan-tsaina sy ny firesahana momba an'izany hoe zany le zavatra misy zavatra mitranga ihany koa araka ny fomba fijery ny sokobe jojoby amin'ny raha-pirenena ny fiainam-pirenena sy ny satria misy resaka kely any maneran-tany vao resaka teo a misy fiatraikany mivantana na akolaka eto amintsika za moa te anitatra le resaka nefa tsy ho azoko atao le nitatra satria tsy zay le antondresantsika eto azonareo atao ary manomboka zao a ny miantso aloha tsy resaka niny aloha tsika fa iny ao anaty fonotely resaka farany teo fa resaka le kolotsaina aloha tena horesantsika mahazo miresaka kolotsaina mahazo miresaka raharaha maika manahiragna antsika gasy za kory tsy mahay a fa resaka moa izy tompo tany ty tsy adevitra fa fifanakaloza kevitra sy fanakaloza resaka 032 12 888 53 aotra telo roa ray roa valo 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 dimy telo zay larana fanareo miantso ara titra mivatinareo ametraka fanontaniana nanao fanamariana ihany koa eto zahay mianaka andray ny antsonareo ifampiresaka ihany koa satria fotoana amizana sehatranareo zao mandra-patokony amin'ny 12 ora miarabanao efa tafiditra ianao miarahaba tompoko salama tompoko salamy ia miarahaba ny vahiny miarahaba ny mpanjoky tapaka ny fandarana de onany fandeha ao izy ianao teo hoe isaky ny alarobia moa zany de resaka kolotsaina ny tena mibahatoerana amin'ny deonany fandehany de za moa zany amin'ny resaka kolotsaina zany tena tiako hidirana misy point anakefitra fa raisiko ny tandrifany hoe mpanakanto na fiteny na fiakanjo resaka fadifady na resaka fivavahana ka agnatin'ny kolotsaina aby zany fa hoe ny vahintsika ao moa zany de ny ray aman-dreny be mpanjaka ny saleky de hiditra amin'ny ny mpanakanto zany mba tena tiako hidirana any ahoaka hevitra karala tsy afaka mamorokira raha tsy misy zavatra hitany any amin'ny fiarahamonina eny de io zany mba tiako hoe tendrina kely raha ohatra hoe ny mpanakanto zany mba mahita zavatra hoe pozitiva ialako tsiny amin'ny teny vahiny na negativa le pozitiva aloha zany tokony hoe azonzy de le negativa araka amin'ny akolafiny tokony hoe toeriny na avoitany ohatra zany hoe mpanakanto Jaime ialako tsiny tognoniky ny agnarany mpanakanto Jaime na mpanakanto lahety zay taiko hoe tanora vao misondry zay ia taiko na mety nisy olo resaka taminazy zao hoe tara zalay mangalabadin'olo matiro de ino amizay le problème na manao gazety fa lasa manimba ny fiarahamonina amizay fa navoitany zany le hira hoe mangalabadin'olo raha matiro de simba le kolotsaina malagasy sy ny fotosaina malagasy tokony mba hoe zavatra posy mifanohitra amin'iny zany naboaky ny lahety hoe ty tsara mangalabadin'olo fa tsy fombatsika malagasy na voararany baiboly tokony mba nataony an'izay zany ohatra idirana koa zao le hirany Jaime hoe par silence sy ny tariny de maniza zavatra mety hoe hitany amin'ny fiarahamonina eny de tokony tohoeriny zany regny hoe tsy mety ene manao par silence fa rehefa manambady de tokony mikarakara tokantrano any avy ohatra alako ohatra koa le hirany César tena hitako hoe manimba fitinana kely efa metra 2 minitra manimba ny tanora zany le hirany César ohatra hoe na mivary lavo tsy maintsy tafa zay na de lambotsy tsy maintsy de reo ane tena hoe ina zany mba zany hoe mba hitezanao de zareo zokobe reo zany alako maro le mpanakanto zokobe manana ny didy reo ohatra io vahintsika io misy koa zany tiraka zany any aty misy any gramètre ty anjama zany mba miteny very zay olona zay mankasitraka anao efa niratra 3 secondy fa nezako navela ihany satria 2 minitra ihany rehefa miditra aza atao lavabe manakombara ve anao makasika le resaka teo zokobe ia voalohany mankasitraka anao rahalahy ianao zany tsy hoe ianao zany ny raharaha sady raharahanao raha teo izy taninrazanao vahoakanao ny malagasy mankasitraka
izy io moa efa zay naviany nanomboko teto zay impralahy eto amin'ny micro ny resaka momba ny fanabeazana ny mpanakanto. Ny mpanakanto zany mila beazina, ny mbola tanora mbola misondotra voamainka mila beazina, ny efa nobeazina efa be na ny ambatako zany ndraindray koa ny variagna mila ampatsiaivina ampatsiarovina ezoke ino ty izay izy zany hoe adidintsika jiaby ny magnabe. Ny fahalalagna eo amin'ny teny moa zany efa tsy misy tsony ny sivana efa elaela zay fa elaela tagny amin'ny taogno 7 no nifoagnany fitondram-panjakagna ny sivagna efa elaela telopolo taona lasa zany. Ya dikan'izay isika amin'ny fiarahamonina zany no mifagnanatra ataoko fa le teninao teo ny teny anao mikasiky Laety, ny teny anao i Jean Aimé, ny teny anao teo mikasiky César, ataoko fa ho tonga amin'ireny mpanakanto reny le fanamariagna anao teo. Ya mety isy fiovana amin'ny hoavy. Antso manarakary miarabanao. Salama tompoko. Teo na fandehana. Afaka miteny mafimafy kely azafady. Tiako tenena hoe miresaka mpanakanto ve tsisy tompona andraikitra mba hoe afaka miteny na hoe afaka ohatra hoe misy zavatra tsy mety ataony ohatra hoe za honany tsara avokana ohatra zany dia tsisy mpanapa-kevitra ve amin'izay. Inary misaotranao. Misaotranao izay moa le vao resaka ny tenen'ny zokobezozopo teo hoe raha ny rafi-pitantanana aloha zany amin'izao dia efa loha izay hoe le diso malalaka indraindray aza raha natsikaritsika efa mivoaka le hira zay vao tenen'ny ministera hoe ity hira ty tsy azo alefa tsony nefa raha ny ataontsika hoe ny canal de diffusion na ny fantsontserasera amin'izao efa be dia be sarotra be ny raha vao miparitaka Facebook, YouTube misy karazany firy ny any eto sarotra be ny tenena hoe tsy azo alefa tsony io misy ihany mbola miparitaka nresahan'ny zokobe jojoby teo makasika ny resaka sivana janona tamin'ny taona 7 amin'izao fotoana zao tsy hay hoe zay anisan'ny antopisin'ny resaka ohatry zao koa mety miaino ny ministera tompona andraikitra na ny ministeran'ny kolotsaina moa zany io taloha moa izy ministeran'ny atitaniny andraikitra azy raha tsy diso asana mbola azo heverina na merenana zavatra tahaka an'ireny ny mpitantana zany no mahitany hoe ahoana ny fomba anatsarana zay nga malaza resiko hoe anatsarana ny fanelezana an'ireny karazana vokatra maro isa karazana ireny misy fanontaniana zokobe amin'ny SMS manaza zoky mba ahoana ny hevitra ao raha le araky ny irany zokobe sareraka manao hoe amin'ny propagande ihany vao manakasina ny artiste tsy lavina avy ety États-Unis. Za aloha tsy miombo hevitra amin'izay hoe amin'ny propagande ihany vao manakasina ny artista raha laoko zoko tiako ary ajaiko isareraka iny zany hoe mety nisy zany zavatra nasositra azy tany dia tafiteny an'izay hoe amin'ny mpanakanto ihany no manakasina ny artista manakasina ny artista manakasina isareraka. Fa za te hiverina kely amin'ny tenin'ny zandrivavy togna hiezaka hanome fahafampo azy mikasiky ny sivagna hoe moa va tsy azo tenenina reny mpanakanto reny zany hoe atsika jiaby mifampiteny zandrivavy ny sivagna io zany na eo amin'ny asa fanaovan-gazety na eo amin'ny famoagna hira teny kabary angano ny sivagna dia tokony alaina ao amin'ny fahendren'ny fiarahamoniny tena ny sivana zany tokony akavahatra tokony alaina ao amin'ny soatoavin'ny fiarahamoniny tena zay zandrilahy isan'ny nampianariny zahay tam'izay nianatra asa fanaovan-gazety mikasiky ny sivagna zany hoe ny fahendren'ny fiarahamoninao zany no tokony mibaiko anao zany hoe ny soa toavina malagasy zany no tokony hibaiko ny mpanakanto tokony hibaiko ny mpanao gazety. Afatra manaraka salama kolo avy aty Mahajanga rango ny diranao politika losombalagna lazanao aminay aty ajanony politika zokobe
zay zany afatra ato aza manana ambara avy anao fa zay aloha zany afatra ato vakina daholo ny afatra ato zay ho tratra fa tsy sivana ny afatra alefanareo fa vakina satria zay le zay kosa aloha manome fahalalana anareo iteny an'izay tianareo tenenina fa ataontsika mpanajana foana izy zao tsisy hoe ngamba tsy manohitohina moa fa napetraka tsara mazava tsara ahoana ny hevitrao mahakasika an'izany io ane izany ndray mihevitra satria za efa miaantitra sady tsy ho arirana eny masoandro hoe maro zanaka malagasy zanakay zandrinay miakatra mahavita zavatra kanto rariny izy reo raha mahazo ny anjarany tsy jojoby foana tsy tianjama foana fa le resaka hoe hatramin'ny nanaovanao politiky tsy lasa igny tsy marigny angamba hoe zay misy fotoana afangaron'ny olona ihany koa mety ndraindray koa nareo mpanakanto mihitsy manafangaro ale izy izay kasikety anaovana zay ny olona maha-olo-pirenena sinona de mananjo satria tsy hoe rehefa artiste de tsy mahazo manao politika izay hitako hoe izay mantsy mahatonga le hoe misy fifangaron-javatra ao asa nanoho ianareo mpanakanto na tonga an'izay zavatra zay nanoho ilay fiarahamonina tsy voabe ihany koa ka tsy mahay manavaka ny hoe ijaojoby amahajojoby azy de mananjo isehatra amin'ny fiainam-pirenena am'izay tiany sy am'izay heveriny fa anjara birikiny ijojoby amin'ny mampanakanto azy de mpanakanto mitaiza fiarahamonina mampita hafatra mampiala voly amin'ny mampanakanto azy fa ndraindray izy io ary hita ao anaty nanareo mpanakanto mialatsiny fa tena zay fa namariana olona nareo mpanakanto azy ampidimy politika indraindray hoe reto mpanakanto manao resaka politika karaha zao voy loko ohatran'izao reto ndray mpanakanto ohatran'izao hany ka na ny zavatra tsisy idirana politika azy de lasa ohatry ny hitataratra am'izay hoe reto le mpanakanto somary manonoana volomboasary kokoa reto mpanakanto ohatrany somary mpanohatra kokoa de rehefa tonga lay totsika na zavatra tsisy idirana resaka politika azy de hita foana le olana nefa zavakanto le resaka hany ka na ny taty arino tadidiko tsara zoko be fa ny mpanakanto de nanao hira fampahatongavatsaina na karazana chanson de conscientisation taloha sy fampitiava-tanindrazana ny vahoaka inona mifoaza ny resaka ady am'tazomoka resaka ary niombona ny artiste nanao an'le izy zaho tsy mahita an'izany tsony tsy mitena hoe le vondrona mety tsy manao le izy fa hitataratra foana koa nefany ny fahatongavan'ny politika aminareo mpanakanto izo zandrilahy adidintsika adidinao zay managna micro eto amin'ny Kolo FM ny mamerimberina ny famaritana ny hoe politika ny politika dia hevitra tetika paikady hoentina mampandroso hoentina magnatsara ny fiarahamonigny zegny ny politika zegny ny famaritana fa tsy hoe vondrobondron'olona antokotokon'olona iady tsy zay ny politika dia hevitra paikady tetikady hoentigny magnasoa mampandroso ny fiarahamonigny izay ny politika ka izay le tompo-tany malagasy jiaby izay managna hevitra tsara managna paikady tsara zareo ny hevitra ya ary ny magnano politika ratsy aza fidina tsony na aongano